onolotra ny arahaba tompoko araka nefa mivoizina teto tao anatin'izay andro maromaro lasa izay dia ity ilay tangoron-drahona izay mivoatra ato avaratra andrefany amin'ny Madagasikara. Tamin'ny tolakandro teo izy dia any amin'ny manodidina 900 kilometatra avaratra andrefany Antsiranana no misy ny fohibeny. Raha ny tontolo ivoarana aloha dia azo lazaina ho tomombana ihany. Raha mahakasika ny lalany kosa indray dia izotra ianatsimo izy ary andalo ao avaratry Nosy Ravavy Comoro ary amantana any Mozambique na any amin'ny tapany atsimony Tanzania. Raha ny analizy androany dia tsy akasika amin'ny Madagasikara mivantana ity rivo-doza ity fa kosa noho ny fisiny dia vinavinaina anamafy ny tsiokin'ny varatra azy. Vokatra izay indrindra dia mety mbola ho betsaka ihany ny rotsakorana hatramin'ny alakamisy ho avy izao any amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana sy avaratra Atsinanana mety anodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 70 milimetatra ny tany-rotsakorana ao anatin'ny 420 ramonja. Amafisina zany ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana fampitandremana amin'ny loko mena ho an'ny Fatry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary ny distrikan'ny Toamasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Vatomandry ary Manoro. Entanina amponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay ary ny any an-tanana ihany koa moa dia arao tsaka ny sadavana foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny edition. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina ny jerena amin'ny Antsipriany dia azo orana ny any amin'ny Fatry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary ny Fatra Atsinanana. Andrahona ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratr'andro any Alaotra Mangoro, ny Fatry Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny Ilany Atsinanana ny Afovoantany. Atorak'izay ihany koa ny any Melaky sy Menabe. Ny faritra hafa moa dia ho maina be mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana trany mety ho betsaka indraindray ny any amin'ny Fatry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Ny faritra hafa kosa dia andrahona mitsitokotoko na ifandimby eo ndrahona sy ny masoandro. Ny tolakandro dia iverina andrahona mety isy any enerjika isina orana tandrifindrahona mitsitokotoko ho an'ny afovoantany mitatra atry Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 420 hatramin'ny 420 degré ho an'ny afovoantany, 220 hatramin'ny 230 degré morontsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 220 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananika 530 hatramin'ny 730 degré maripana ambony indrindra any amin'ny Fatry Menabe, Betsiboka ary Sofia. Vinany toetry ny andro ny alakamisy kosa indray ny voamaraina dia mety ahazorana betsaka ny any amin'ny manodidina Fatry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Toamasina ary ny distrikan'ny Andilamena, Amparafaravolo ary Ambatondrazaka. Mety ahazorana tandrifindrahona ihany koa ny any amin'ny Fatry Sofia sy Diana. Mandrahona mety arahana orana malefaka ny any Fatra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa dia andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona maraina ho an'ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 420 hatramin'ny 720 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana ary eo anelanelan'ny 220 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tsy dia misy fiovana misongadina ihany koa maripana ambony indrindra any amin'ny Fatry Menabe, Betsiboka ary Sofia fa eo amin'ny 530 hatramin'ny 730 degré eo foana. Ny vinany toetry ny andro ny zoma no amaranantsika sahady dia saika miamaina aloha manerana ny Madagasikara fa mety isy tandrifindrahona iserana ihany ny manodidina ny Samborano sy Maroantsetra. Atorak'izay ihany koa ny morontsiraka Manoro, Vatovavy, Fitovinany. Andrahona mety arahana orana tandrifindrahona ny voamaraina fa hisava miandalana ihany moa zay rehefa misandratr'andro morontsiraka ny Fatra Anosy sy Androy. Ny faritra hafa moa dia ny masoandro mibalika no saika hibahan toerana kokoa.
raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 2 degré motsiraka atsinanana ary 2 hatramin'ny 4 degré ho an'ny motsiraka andrefana. Eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny Fatra Sofia, Betsiboka ary Melabe. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro faraka ny efa-mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Ny tsara amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalotondrivotra raha tazantsika mikisary izao dia ambany na manodidina ny fiatranao MS avokoa ny rehefa voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany ny amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalotondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.